ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. falaraba antsika revako manala tratra ity alatsinainy fahavalon'ny volana febroary ity dia manonona ny fahasoavan'ny tompo amintsika mianakavy ny mofinaina vilahatra antsika anio dia ny asan'ny apôstôly toko fafitony folo. Asan'ny apôstôly toko fafitony folo andininy fafolo ka hatramin'ny andininy fahatimy folo. Asan'ny apôstôly toko fafitony folo andininy fafolo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Fakitsika aminaran'i Jesosy. Ary Paoly sy Silasy dia nampandehan'ny rahalahy niaraka tamin'izay no niala nakany Bery. Koa raha tonga tany izy dia niditra tao amin'ny sinagogan'ny Jiosy ary ny toe-panahin'ireo dia tsara noho ny tao Tesalonika satria nandray ny teny tamin'ny zotom-po indrindra ireo ka nandinika ny soratra masina isan'andro na mariny zany na tsy. Koa maro tamin'ireo nino ary tsy vitsy tamin'ny vehivavy jentilisana nagaja sy ny lehilahy. Fa raha ren'ny Jiosy tany Tesalonika fa Paoly nitory ny tenin'Andriamanitra tany Bery dia nakany izy ka nampikotrana sy nampitabataba ny vahoaka. Ary niaraka tamin'izay dia nasain'ny rahalahy nandeha hatrany amoron'ny ranomasiny Paoly fa Silasy sy Timoty kosa dia mbola nijanona teo ihany. Ary izay nanatitra any Paoly dia nitondra azy nakany Atena ary rehefa nahazo teny holazaina amin'ny Silasy sy Timoty izy mba hakanisan'izy ireo lahy ihany amin'ny faingana dia lasa nandeha ireo. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Andininy faraika ambin'ny folo. Ary ny toe-panahin'ireo dia tsara noho ny tao Tesalonika satria nandray ny teny tamin'ny zotom-po indrindra ireo ka nandinika ny soratra masina isan'andro na mariny zany na tsy. Tany Tesalonika i Paoly no nitory ny filazantsara eto ity toko fafito ambin'ny folo ity. Ary tany Tesalonika dia tsy nandray ny filazantsara nitorian'i Paoly sy Silasy ny vahoaka fa nisy vahoaka nisy ireo Jiosy ireo Jiosy zay velom-pialonana ny Paoly, ireo Jiosy zay tsy nandray ny fivavahana kristianina, ireo Jiosy zay tsy nandray an'i Jesosy tompo sy mpamonjy dia ireo no nanakotaba ny mpitory ny filazantsara ny Paoly sy Silasy zany tao Tesalonika. Ary dia inona no nitranga voatery niala zany tao Tesalonika i Paoly sy Silasy. Ary dia lasa nandeha hoe ndana makany Bery. Niala tao Tesalonika zany izy noho ny fitabatabanyireo Jiosy velom-pelonana any Paoly sy Silasy satria noenon'ny olona, nyraisin'ny olona ny filazantsara ka betsaka kokoa ny olona tonga kristianina noho ny Jiosy zay tsy nandray an'i Jesosy tompo sy mpamonjy. Dia nampantsirina ary izy roa lahy dia tonga tao Bery. Dia hoy ny tenin'ny Lioka manora ny tiasan'ny apôstôly ity izy manao hoe ny toe-panahin'ireo dia tsara noho ny Tesalonika. Zany hoe tsara kokoa ny toe-panahy ny olona tao Bery noho ny tao Tesalonika. Manana toe-panahy tsara kokoa, manana fiainam-panahy na toetra mendrika kokoa, tsara fanahy kokoa ny tao Bery noho ny tao Tesalonika. Eto ilay andininy dia tena manazava mihitsy fa tsy tonga ho azy akory zany fahatsaram-panahy zay nananany tao Bery zany. Tsy tonga ho azy io, tsy tonga ho azy ilay fahatsaran'ny toe-po amam-panahy. Ny hoe toe-po amam-panahy tsara dia ilay toetra mendrika, ilay mifanohitra amin'ny hoe masika, mifanohitra amin'ny hoe romotra mihitsy ara tena tsy nazo ilazana azy, mifanohitra amin'ny hoe felonana, ilay toe-panahy tsara. Eto zany rehefa ko malala dia manindry tsara i Lioka hoitsika satria Lioka notra boky Asan'ny Apôstôly manazava fa tsy tonga ho azy ao anatin'ny olona akory ny fahatsara-po, tsy tonga ho azy ao anatin'ny olona ny
toetra mendrika ny fahalemem-panahy ny fitiavana ny fandeferana fa misy mitondra an'izany dia hoy ny filazan'ny Lukas manao hoe satria nandray ny teny tamin'ny zotom-po indrindra ireo. Zany hoe ny tenin'Andriamanitra no nahatonga ny mponina tao Bery ho tsara fanahy, ho tsara toepo, ho mahana fahalemem-panahy sy fitiavana. Hay ny tenin'Andriamanitra manova olona. Ny tenin'Andriamanitra mahatonga fahatsaram-po, mahatonga fahatsaran-toetra, mahatonga fahatsaram-piainana. Tsy toetra natioran'ny olona zany, tsy natioran'ny olona maha-olombelona azy fotsiny ny manana toe-panahy mendrika, manana toe-panahy ny fitiavana, fa mety mihitsy ho masika tahaka ny mponina tao Tesalonika na mora velom-pelonana, mora latsaka ao anatin'ny fahakalana, mora tesitra, andrandray dia vonona mpiasa herisetra mihitsy tahaka izay nitranga tamin'ity tapany voalohany amin'ny toko fitebiny folany voalohany ka hatramin'ny fahasivy ity. Tena nisy herisetra mihitsy, nisy vonoan'olona, nisy fikasitanana mihitsy aza ao anatin'ny tantara io, nisy faharavan-javatra. Zany hoe ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, ny fahatsaram-panahy dia ateraky ny tenin'Andriamanitra. Ary ny ampianarin'ny Paoly eto rehefa malala ampianarin'ny Luka marimarina kokoa amin'ny teny fijona vavolombelon'ny Paoly sy Silasy dia izao ny fandraisan'ny olona ny tenin'Andriamanitra dia manova ny fiarahamonina, manova ny tsirairay ao anatiny. Mampieritreritra zany raha ohatra ka hoe fiarahamonina izay mandray ny filazantsara na tononona ho kristianina, tononona ho nefany fiarahamonina mikotran-dava, miady an-trano, le ao tokantrano atao hoe tokantrano kristianina. Tokantrano kristianina dada sy neny ao, ray tapo ao, fianakaviana ao, samy kristianina, mandray an'i Jesosy tompo sy mpamonjy, nefa mifampikasitanana, nefa mifandratra, nefa mifampialina. Dia mampieritreritra tsy latsapaka zany ny tenin'Andriamanitra, tsy iainana zany ny tenin'Andriamanitra. No zany dia eto dia asehon'ny Luka tsara. Luka moa dia mpitsabo dokotera ary avaram-pianarana zany, manao zava-dehibe ny tenin'Andriamanitra, manao zava-dehibe ny soratra masina. Dia manazava zany Luka fa vokatra ny fahatsaran-toetra. Raha mametraka fanontaniana zany sika hoe ahoana tompony mba ahatonga ny olona iova, ny fiarahamonina iova, ka ilay fiarahamonina masika, lay olona tezi-dava, lay olona mora tohina, ahoana kay ny mahatonga azy iova. Dia asan'ny tenin'Andriamanitra, tsy asan'ny olombelona, fa asan'ny tenin'Andriamanitra. Ary hoy izy manao hoe tsy hoe mandray ny tenin'Andriamanitra ihany, fa tenin'Andriamanitra noraisina tamin'ny zotom-po. Tenin'Andriamanitra noraisina tamin'ny zotom-po, zany hoe mazoto nandinika ny soratra masina. Tsy hoe mandray an'ilay baiboly amin'ny fomba hita maso hoe za kristianina dia mametraka an'iny eo amin'ny biblioteka na eo amin'ny toerana tokony hametrahana azy, fa tena mamaky ilay soratra masina ary mandinika no heviny. Avako malala nandritry ny ataontsika hoe taonjato efatra voalohany teo amin'ny tantaran'ny fivavahana kristianina. Dia fivavahana kristianina dia fivavahana voaentika. Ny mandrakitiny io, mandrakity moa io dia ny fivavahana be mpanentsika indrindra eto ambonin'ny tany dia ny fivavahana kristianina. Okazava amin'ny totanisy io. Amin'ny firakajara eto ambonin'ny tany io dia ny fivavahana voaentika indrindra amin'izao taonjato ataontsika hoe 120 zao dia ny fivavahana kristianina. Io ny fivavahana voaentika indrindra. Ary nandritry ny taonjato efatra voalohany izay ataontsika hoe tamin'ny vaninandro ny kristianina hainantsika dia fivavahana voaentika, fivavahana kristianina no enjehina. Fa izao rehefa koa malala ny saika nahafaty ny fivavahana kristianina tamin'ny taonjato voalohany sy ny teto Madagasikara koa aza nandritry ny 1770 ka hatramin'ny taona 1970 izay nanjakan'ny Ranavalona reniny, dia tsy ny fanenjehana mihitsy akory fa ny fampianaran-diso. Ny fampianaran-diso.
ny mahakely hery ny fiangonana teo amin'ny tantaran'ny fiangonana dia tsy ny fanenjehana loatra vao mankara zezika nampitombo mihitsy magaga ny finoan'ny olona ny fanenjehana fa ny saika nahakely hery ny fivavahana kristianina ny saika nahakely hery ny fivavahana kristianina dia ny ny fampianaran-diso ny rehefa tonga kristianina ataoko tsika eto Madagasikara vahina akaiky atsika rehefa tonga kristianina navalona fahatelo talohan'ny tam'rana valona voalohany zany aloha tam'rana valona voalohany dia nenjehana valona kristianina tsy ny ohatry ny zato ny kristianina tonga mifanenjehana mivaivay nieritreritra ny olona manao hoe reo zato reo dia ihena fa rehefa tapitra mifanenjehana tonga 3,000 ireo kristianina tao anatin'ny 30 taona latsaka dia tonga 3,000 ny kristianina avany amin'ny hoe zato latsaka tonga 3,000 ny kristianina hitanao miangona vao nisokatra amin'ny fiangonana ary inona no nitranga ho isika rehefa tonga kosa mpanjaka navalina faharosoka navalina fahatelo ka namela malalaka ny vavahana kristianina dia nisy ny antsoina hoe rebikondry tahaka ny tany amin'ny taonjato faefatra rehefa niova kristianina ny empereur romanina tamin'ny 3,700 dia nisy koa ny rebikondry hany ka lasa lamaody zany ilay fivavahana toy sanatria lamaody io le tenenin'ny tolo malagasy hoe aza manao solatamba tsy tiany indrindra dia nisoratra ho kristianina daholo ny olona satria zay ny fivavahan'ny mpanjaka zay ny fivavahan'ny mpitondra dia nisoratra ho kristianina ny olona tsy nandalo akory tsy nametra-panontahina akory amin'ny inona moa ny dikan'io inona teo kristianina inona ny maha kristianina inona ny dikany teny hoe mivavaka inona ny dikany teny hoe mibebaka tsy nandalo tamin'izany akory tamin'ny taonjato faefatra tamin'ny tantara-vavahana kristianina teto ambonin'ny tany na tamin'ny vavahana kristianina teto Madagasikara koa azy ndrebikondry ary dia rehefa mipotra rehefa tonga ny rebikondry dia mazava ho azy fa tonga ho azy ny fampianaran-diso satria mirohitra ho azy ny kristianina tsy ampitsony ny mpampianatra tsy ampitsony ny vavaka sy ny fanadadiana ny tenin'Andriamanitra satria lamaody ny fivavahana tamin'ny taonjato faefatra dia izao tonga ho azy ny fampianaran-diso tonga ho azy ny fampianaran-diso satria samy te ho mpivavaka samy te atao hoe mivavaka dia mamaky an'io baiboly io amin'ny saina maha-olombelona amin'ny filozofia andrandray dia ampidirina ao anatin'ilay baiboly mihitsy lay fomba nentim-paharazana ampidirina ao anatin'ilay baiboly mihitsy lay toe-tsaina nentim-paharazana dia be ny fampianaran-diso dia avako malala eto amin'ity afatra rahazainy soratra masina ity dia izao ny fampianaran-diso ny tena saika nanimba ny fiangonana dia inona ary nataon'ny fiangonana na teto Madagasikara tamin'ny taonjato fahasivy-ambin'ny-folo na tany amin'ny maneran-tany tamin'ny taonjato faefatra inona ho isika ny fitaovana nentina niady tamin'ny fampianaran-diso nataon'ny fiangonana ny antsoina hoe étude biblique ny fampianarana ny fanadihadiana sy famakafakana ny soratra masina zay teneniny Luka amin'ny tantaran'i Paoly sy Silasy hoe tena azoto nandinika ny soratra masina nge ny mponina tao Beria zay ny nahatonga azy nanana fahatsaran-toetra dia avako malala ho tsika manao hoe ny manimba ny fiangonana nge tsy ny fanenjehany fa ny manimba ny fiangonana dia ny fampianaran-diso ary amin'izao taonjato enatsika izao be dia be ny karazam-pampianarana miditra ao anatin'ny tontolo ny fivavahana kristianina inona no entina miady amin'ireny satria misy amin'izy ireny tena mamperitreritra mihitsy tsy ho tany hoe mamperitreritra fa mampatahotra mihitsy amin'ny finoana satria miala amin'ilay finoana izay tena izy ndray raha fampianaran-diso efa tany amin'ny 2,000 taona lasa dia miverina indray ankehitriny fampianaran-diso tany amin'ny 500 taona lasa dia miverina ankehitriny misy mamondray ankehitriny reny fampianaran-diso ireny ary dia inona ny fitaovany ampelantanan'ny fiangonana ka mahatonga ny fiangonana mahatonga ny mpino inona ny fitaovany ampelantananao ray aman-dreny inona ny fitaovany ampelantananao fikambanana kristianina ka mahatonga ny finoanao latsapaka ka mahatonga ny olona miova fitondratena tsy misy afa-tsy ny soratra masina voalohany indrindra ny fanady adiana ny fiarahana mandinika soratra masina zany no entina miady amin'ny fampianaran-diso ny toro-teny sy ny fampianarana iny eo fa ny fiarahana mandinika soratra masina ny étude biblique
azadoloana efa ko malala teo amin'ny tantarany finoana fa ny étude biblika na ny fiaraha-mandinika ny soratra masina zay ke ny Tauberie tsisy apôstôlika Tauberie fa ny vahoaka kristiana atao niara-nandinika ny soratra masina ny fiaraha-mandinika ny soratra masina de fitaovana iray mahatonga anao ho mari-toerana amin'ny finoana azadoloana na teo amin'ny tantaran'ny fiangonana maneran-tany fa ny fiaraha-mandinika soratra masina nge nahatonga ny conseil communiqué des églises terake ny be de be reo fikambahana kristiana mpiandra kristiana malagasy ny reo ataontsika koa hoe ny fikambahana ny zatovo maneran-tany kristiana fikambanany mpifady toka zany rehetra dia nateraky ny fiaraha-mandinika soratra masina ataovy zava-dehibe isa-tokantrano arany fiaraha-mandinika soratra masina angamba mety misy fotoana ihany ampianarana anao any tokantrano any ny fomba fanaovana ny fomba fiaraha-mandinika soratra masina tsotra azo ampiarina ny tokantrano mba tsy hoe miaino ihany ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny toriteny na ny fampianarana fa zava-dehibe koa ny iaraha-mpianakavy mandinika soratra masina ahoana ny fomba atao fa zay nahatonga ny mponina Tauberie niova noho izy niara-nandinika ny soratra masina fa ny farany dia izao ozy manao hoe niara-nandinika ny soratra masina izy ireo ary inona ilay fiaraha-mandinika soratra masina natao na marina zany na tsy inona ilay hoe marina na tsy ny tsara ny soratra masina loatra fa izao hoe nisy ny fampianarana nentin'ny Paoly momba ny Jesosy de ireo olona Tauberie reo jios reo zany reo vahoana jios kristiana na jios tsotra io reo jios zay tsy mbola nandray an'i Jesosy ka tonga kristiana de ireo zany na niara-nandinika soratra masina ary ny méthode na ny fomba fiasany de zao no amarininy tamin'ny soratra masina amin'ny fampianaran'ny Paoly hoe marina ve zany tenen'ny Paoly zany sa tsy zany hoe no tsarainy tamin'ny soratra masina lay fampianaran'ny Paoly na marina ara-soratra masina na tsy marina ara-soratra masina avako malala ny mitsara ny fampianaran'ny fiangonana ny fitaovana hoentinao hitsarana ny fahamarinana ny fampianarana anankiray na ny tsy fahamarinana ny fampianarana amin'ny trano anatin'ny fiarahamonina dia ny soratra masina ihany miainga amin'ny soratra masina ny soratra masina zany no fitaovana eo am-pelatanantsika hazavaintsika hazavain'ny fanahy masina amintsika hazavaintsika amin'ny alalan'ny fampianarana nefa koa ny soratra masina no hitsarana no mitsara ny fampianarana hoe manaraka ny soratra masina ve zany sa tsy ary rehefa miteny hoe soratra masina dia tsy boky anankiray amin'ny soratra masina na toko anankiray amin'ny soratra masina fa ny soratra masina manontolo misy zavatra nge marina amin'ny toko anankiray ohatra hoe raha soratra masina nge raha soratra masina anankiray toko anankiray na alainao dia mety namon'olona nge na i Mosesy ary amin'ny soratra masina namon'olona nge na Davida amin'ny soratra masina namon'olona nge betsaka mpanompon'Andriamanitra zay ataontsika hoe nampiasa eritreritra ato amin'ny soratra masina fa raha iny soratra masina anankiray anankiroa iny raisinao dia mivily lalana ianao fa ny soratra masina manontolo mihitsy tsy boky anankiray na toko anankiray no roitina fa ny soratra masina manontolo raha ny soratra masina dia misy fotoana hoe mampiasa eritreritra ny olona niaro-tena ohatra zanak'Israely namono olona namono mpanjaka namono firenena maro fa zao amin'ny toko anankiray zany mety any amin'ny bokin'ny Exodus zany mety any amin'ny bokin'ny mpanjaka zany fa raha ny soratra masina manontolo dia hita fa tsy eken'Andriamanitra ny famonoana olona na dia ny fahavalo azy zany hoe raha boky anankiray no raisinao dia mety mitombona ilay zavatra teneninao fa rehefa vakina amin'ny soratra masina manontolo dia zao miova ilay izy lasa tsy marina rehefa jerena ty amin'ny testamenta vaovao aty amin'ny tenin'ny Jesosy dio Jesosy manao hoe tiavo ny fahavalonareo aza mamaly ratsy ny ratsy fa nefa ny amin'ny testamenta taloha dia tsy zay loatra zany hoe hoy tsika manao hoe rehefa mamaky soratra masina dia ny soratra masina manontolo mihitsy no anakinana ny fampianarana fa tsy hoe toko anankiray na toko anankiroa tsy zay ka tsy hoe boky anankiray na boky anankiroa ihany no resahanao tsy zay ka fa ny soratra masina manontolo io no hitsarana ilay fampianarana io no hitsarana lay fotom-pampianarana zay mahatonga mety hoe tena sarotra zany eny tokoa raha maha-olombelona tena sarotra satria boky enina ambe enimpolo no anatiny antsony hoe baiboly mbola misy zava be manodidina azy eny tokoa mazava ho azy tsy dia mora loatra
fa ny hoe tsy de mora loatra tsy midika hoe tsy azo atao, midikany hoe sarotra tsy midika hoe tsy vita fa zava-dehibe no atakaranao tsy kelikely amin'ny famakina zoatra masina. Ary mamarina azy de ny fampahelezana antsika de ozy iry hoe maro ireo nino. Ny finoana de ateraky ny famakafakana ny soratra masina. Matoy ny olona kely finoana de tsy ampy famakafakana ny soratra masina izy. Matoy ny olona kely finoana de tsy latsapaka ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Matoy ny olona kely finoana de tsy miorona ao aminy ny tenin'Andriamanitra. Ny finoana de avy amin'ny soratra masina. Ny finoana de ateraky ny famakafakana ny soratra masina. De aza miteny ara manao hoe za kely finoana, fa mampangatena ihany zany manao hoe matoa aza ny kely finoana de tsy ampy famakafakana ny soratra masina zany mihitsy. Matoa Jesosy na mpianatra, matoa Jesosy ny teny manao hoe diniona-reo ny soratra masina de midika loharan'ny finoana zany. Raha te hitombo finoana ianao fakafaka ny soratra masina ary vakio ny soratra masina. Ivavaka isika tompo misaotra anao zahay noho ny amin'ny teninao, misaotra ny amin'ny soratra masina zay omenao anay afahanay miorina tsara amin'ny finoana ary indrindra afahanay miova toetra. Ny soratra masina fakafakana dia mahatonga anay hiova toetra ary mahatonga anay koa mino sy maro toerana amin'ny finoana. Ity volana febroary ity tompo dia alahady zay natokana manokana ho alahadin'ny Baiboly de mangataka ny fitepasoavana zay tompo. Ataovy ity ny teninao, ataovy iainanay sakafom-panahy iainanay ny soratra masina. Azaveranao kamo sy malaina hamaky ny soratra masina zay fa pahirezy tompo anatanteraka ny voady zay efa nataonay fony raisina mpandray hoe azoto hamaky Baiboly isan'andro de mety zay tarika anay tompo de mampahirezanay amin'ny fijoana vavolombelonay isan'andro amin'ny asanay, amin'ny tokantranonay, amin'ny fanoloran-tenanay, mampahirezanay Jesosy ho voninahitra ao ny fiainanay. Amin'ny anarany Jesosy Kristy mpamonjy. Amen.